Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faniraba antsika revako malalatra ity alarobia fahatelo amby roapolo ny volana febroary ity. Ny voalahatra ao mofinaina antsika anio dia ny titosy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Fakitsika amin'anan'i Jesosy. Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlon'i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan'ny mofidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toempaneraka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony ny teniny tamin'ny toriteny izay natolotra ao adidika araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy tena zanona koraka ny finoana iombona antsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Teny fiarabana na fampidirana ny taratasy natolotra ho an'ny Titosy ry havana ity voalahatra ao mofinaina antsika ity. Titosy izay ambaran'ny Paoly amin'izany teny fampidirana sy teny fiarabana izany fa zanany ara-panahy ary zanaka akaiky azy asehony mihitsy hoe tena zanako. Titosy mantsy dia jentilesy tsy jiosy akory, zany hoe tsy jiosy firazanana. Izay no nahatonga azy mitemana hoe tena zanako, satria betsaka ny olona izay nisalasala ny amin'ny hoe ahoana moa Titosy tsy jiosy kanefa ny ray nahitory ny filazantsara. Ary dia filazantsara an' Jesosy miresaka momba ny finoan'Andriamanitra. Ary dia Paoly eto no manindry fa sady mpiombona finoana amin'ny kristianina Titosy no zanaka Paoly ara-panahy, na dia jentilisa fa tsy voafora tahaka ny Timoty aza akory. Ary dia izany Titosy izany no nanoratana Paoly taratasy ity, satria Titosy dia tiany ahery napetra ny tany Kreta, ny ray ny tany amin'ny toerana maro samihafa, Efesosy, Korinto sy ny sisa, toerana nanondrahan'i Paoly any Titosy avokoa ireny rehetra. Eto revako malala fampaherezana ny Titosy izay mpitoro ny filazantsara no teny fampidirana ho mofinaina antsika, teny fampaherezana. Dia amin'izany teny fampaherezana izay omeny ampitondrain'ny Paoly ny Titosy izany dia mazava ny teny voalohany izay entin'ny Paoly mampahery ny Timoty izany dia ny adidy aman'andraikiny. Ny adidy aman'andraikiny sy izay miandry azy. Nandray rehefa ampahafantarina antsika, na matetika rehefa ampahafantarina antsika ny adidy miandry antsika, dia matetika mihamahery isika. Na misy moa ny hoe rehefa ampahafantarina azy ny adidiny dia kivy izy. Fa ny mpanompon'Andriamanitra arakaraka ny ampahafantarana azy, ny haben'ny adidy sy ny andraikitra ny mena azy ka hanomezan'ny tompo toky azy fa momba azy ny tompo dia mihamahery izy. Indray afaka malala ao anatin'ny fampaherezan'olona dia ilaina ny mampatsiaro ny olona ny antom-pisiny. Rehefa fantatry ny olona ny antom-pisiny ny mahazava-dehibe ny fisiny dia mahery izy. Nasehon'i Paoly ara fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fisian'ny Titosy, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny antso ny mpanompon'Andriamanitra, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny adidy aman'andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, ka dia mampahery zany mpanompon'Andriamanitra zany ny fandrenesana izany. Eto dia hoy Paoly, izaho Paoly izay mpanompon'Andriamanitra tahaka anao koa dia ny antom-pisiko dia ny hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Nasehon'i Paoly amin'ny teny fampidirana voalohany mialoha ny maha-apôstôly azy toy izy manao hoe mpanompon'Andriamanitra. Ilay teny hoe mpanompon'Andriamanitra, doulos, zay no azo antikana azy. Misy teny anankiroa ilazana ny teny hoe mpanompo, fa indray ilay mpanompo mihajahaja koko, ilay mpanompo manao servisy any tokantrano, mikarakara, fa ity ilay doulos ity ilay mpanompo izay ny tena miosona, ilay mpanompo izay ataontsika hoe laharana tsotra indrindra. Dia i Paoly miteny manao hoe za eto ilay mpanompo na ilay doulos, ilay andevin'Andriamanitra. Saingy nofidin'ny tompo ho apôstôly, ho apôstôlon'i Jesosy. Manomboka amin'ny fanetretena
ny entin'ny Paoly mampahery an'i Titosy. Manomboka amin'ny fanetretena ary manomboka amin'ny fanetretena zay midika fahavononana hiasa. Manomboka amin'ny fanafoanantena zay midika fanolorantena anao zay mety sy tsara eo amin'ny teny. Rehefa nampahery an'i Titosy zany Paoly eto de nasehony ny fahavononany hanompo an'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra na ao anatin'ny fahatsorana indrindra. Dia hoy Paoly manao hoe zao ry Timoty izaho dia mpanompon'Andriamanitra, izaho dia apôstôlin'i Jesosy. Ny antom-pisiko zay tiako ho antom-pisinao koa satria ianao apôstôly irahina hitoro ny filazantsara marimarina kokoa de izao ampandroso ny finoana ny olom-bofidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Le afako inona moa zany ny antom-pisinao io? Inona no antom-pisin'ny Paoly? Inona ny antom-pisin'ny Titosy? Marina loatra. Antom-pisina amin'ny lafin-javatra maro samy hafa betsaka zany. Fa eto de ilay hoe antom-pisina ara-panahy. De hoy Paoly manao hoe ny antom-pisina mampiombona ny kristianina rehetra, ny antom-pisina mampiombona ny fiangonana rehetra de izao fampandrosoana ny finoana ary fanomezana fahalalana tsara momba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mampandroso ny finoana. Nisy mpitandrina anankiray zay niasa teto Madagasikara, missionnaire maromaro kokoa, antsoiny hoe Marc Spindler. Marc Spindler de nampianatra teny amin'ny kolejy Ivato, nandalo nampianatra teny fakulté-teolojia, mpampianatra teolojia isan'ny fantatra eran-tany amin'ny lafiny hoe fitoviana filazantsara, missiologie zany. Dia nanohatra boky anankiray izy, La mission, combat pour le salut du monde. Dia io boky io de nanazavany ity rangahy ity zany, mbola any izy mbola mampianatra tsy indraindray, dia ity zoky ray aman-dreny ity zay fantatry ny malagasy miteny malagasy tsara, mpiambina ny akademy malagasy, mahafantatra tsara ny malagasy ary ity boky nosoratany hoe La mission combat pour le salut du monde ty dia nanazavany fa niainga tamin'ny fampianarana teto Madagasikara, de nazavainy hoe farafahakeliny ny fitoviana filazantsara de ny karazany roa na telo. Ny eo ny fitoviana filazantsara zay ataontsika hoe lay mivantana zany, lay hoe manao tafika masina, lay mitona ny olona ndray an' Jesosy, iny lay fitoviana filazantsara mivantana. Fa misy kosa lay fitoviana filazantsara tsy mivantana. Misy ny tsy mivantana amin'ny alalan'ny literatiora, amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny zavatra maro samy hafa mitory an'i Jesosy fa tsy de tena am'lay endrika mety mahazatra hoe tafika masina na firotsahana tsehatra mivantana. Fa ivelan'izay dia misy koa ny fitoviana filazantsara zay ataontsika hoe latsapaka sy mitohy. Izay na hoe lalipaka sy mitohy. Mora mantsy any tsy hoe mora fa ny mpitoro ny filazantsara na ny missionnaire dia lay mpamaky lay iny de mandrehitra lay afo zany, mandrehitra lay afo irehitra tsara, fa tsy mora akory ny miazona n'iny afo iny irehitra mandrakariva. Zay le hoe mitona ny olona andray an'i Jesosy, asa anankiray manokana, fa mitona ny olona ho mpanompon'i Jesosy mandra-pahafatiny mbola asa manokana koa. Zay le tenen'ny Marc Spindler hoe fitoriana ny filazantsara na ny fitezam-panahy lalipaka sy mitohy, zany hoe tsy vitandray mandeha, maharitra ny miazona ny olona ho mpino mandra-piavy ny tompo na mandra-pahafatiny de tsy raha-mora zany driavako. Asan'ny fiangonana zany mety ataoko hoe mety misy lafin-javatra manamora ny fitoviana filazantsara ka andraisan'ny olona ny Jesosy vetivety. Fa ny fiazonana ny finoany haritra tsy mora, zay ny ilana ny mpiandry-ondry, zay ny ilana ny fiangonana, zay ny ilana ny mpitandrina, lay mitahiry, lay miasa manao zay ahatonga an'io lay fiangonana na lay mpanompon'Andriamanitra mba haritra amin'ny finoana. Ary zay ty tenen'ny Paoly ty manao hoe asan'ny maha-apôstôly ahy ny mampandroso ny finoana ireo olom-bofidin'Andriamanitra, zany hoe ny fiangonana. Tiany Paoly ho tao an-tsain'ny Titosy zany fa hoe ny finoana nge azo ampandrosoana ary amin'ny alalan'ny fitezana lalipaka sy mitohy io, fandalinana zoatra masina, amin'ny alalan'ny lafin-javatra maro samy hafa zay ataon'ny fiangonana no hitehirizana ny finoan'ny mpino ary mahatonga azy mandroso.
ny hoe mino a de fanapa-kevitra atao anio zany na fotoana inono ny filazantsara de mino a fa ny tapany faharoa de zao lay fanamasina tena lay fizorana ho amin'ny fanolorantena iny lay tenen'ny Paoly eto hoe mampandroso ny finoana. Ny fampandrosona ny finoana zany de lay fandraisana andraikitra zay tsy mora. De Paoly amin'ny teny manao hoe za Paoly a de nantsoina mba hampandroso ny finoana. Fa tsy zay ihany Paoly fa tsy hoe ny asanao ry Timoty zay tarafina amin'ny asako za Paoly na ny asan'ny fiangonana zay hitantsika ny fitandremana na ny asanao kristianina de miezaka ianao mampandroso manao zay androsoa ny olona amin'ny finoana. Mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy izy fa tsy mijanona am'lay andro anankiray niraisana azy ho mpandray na am'le andro anankiray niovany fo fa miezaka kosa ny fiangonana mitaona azy androso ohatrany amin'ny finoana. Fa Paoly manao hoe manao koa zay tombony amin'ny fahalalana tsara momba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy na ny toetra maha kristiana. Zava-dehibe ny avako ny fitombony ny fahalalana. Eo ny firosoana amin'ny finoana fa eo koa lay fitombony lay ataontsika hoe fahalalana na fahendrena na fahaiza-miaina tena tena lay ataontsika hoe tenen'ny teny grika mihitsy izy hoe ginosko zany hoe lay fahalalana zany lay fahafantarana zavatra lay fahafantarana ny manodidina ary lay fahafantarana lay hoe inona le toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia hotsika manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy afa-po raha tsy mandroso amin'ny finoana ary raha tsy liana momba ny fahendrena momba ny fijoroana vavolombelona momba ny fiainana kristianina. Am'izao rehetratsika zao a de be de be ny zavatra ilana fijoroana vavolombelona. Ny ainan'ireo olona arivo-taona ny finoana sy ny ainatsika ateoriana ny finoana samy hafa. Samy hafa ny olana ara-teolojika sy ny olana ara-etika 500 taona lasa zay sy ny olana iainantsika ankehitriny. Ny Baiboly tsy miova. Ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tsy miova. Fa ny fiarahamonina miova. Dia miova arak'izay koa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra andrasana amintsika arakaraka ny vanim-potoana iainantsika. Ohatra hoe atao ve tany amin'ny vanim-potoana ny Moyen Âge azo atao ny fanameloana ho faty. Miaina atao amin'ny fiarahamonina zany kristianina ny fiarahamonina tamin'ny vanim-potoana tenatenany fa natao ny fanameloana ho faty. Fa tsika miresaka zao dia be de be ny tany kristianina zay tsy manaiky intsony ny fanameloana ho faty ohatra. Misy inona anankiray nazavany amin'ireny dia ny soratra masina. Io soratra masina ihany no nampiasaina tamin'ny vanim-potoana ny Moyen Âge na nikena ny fanameloana ho faty fa io soratra masina ihany koa no mbola ampiasaina amin'izao vanim-potoana zao andavana ny fanameloana ho faty. Nahoana satria misy ny fiasan'ny fanamasina. Io soratra masina io no miteny amin'ny olona tamin'izany fotoana zany ary miteny amin'ny olona ankehitriny ihany ka mahatonga antsika mahatakatra aika izao ny tena dikany ity. De misy fivoarana tahak'izay ny lafy ny finoana fahatakanan'Andriamanitra io sy ny lafy ny fitondratena na ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona io. Dia Paoly manao hoe asan'ny fiangonana zany satria zany natao hivoatra. Ny fitafin'ny olona 500 taona lasa tsy mitovy amin'ny fitafintsika mihitsy. Ny olana ara-piarahamonina tamin'izany tsy mitovy amin'ny ara-piarahamonina ankehitriny de ilaina ny anaovana fikarohana sy fandalinana mba hahatonga ny fiangonana ho afa-miatrika ireny olam-piarahamonina ireny, afa-miatrika ireny olana etika ireny, afa-miatrika ireny olana sy adi-tsain'ny fiarahamonina ireny de mila mandalina ny finoana isika. Zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra nge, ny apôstôly ny tompo nge, ny fiangonana nge de mitaiza ny olona mba hiroso amin'ny finoana sy holiana amin'ny fahalalana momba an'Andriamanitra. De inona ary ny fitaovana ho Paoly teneny ihany amin'ny andininy fahatelo io de izao ny toriteny. Anankiray am'izay fitaovana ampiasaina ry havako malala de ny toriteny. Ary efa tenen'ny Paoly io izy amin'ny andininy fahatelo manao hoe fa tamin'izay andro voatery de nasehony ny teniny tamin'ny toriteny zay natolotra ho adidiko. Amin'ny alalan'ny toriteny zay niraisin'ny Paoly ho adidy no mahatonga ny olona miroso amin'ny finoana sy mahatonga ny olona milalipaka amin'ny fahalalana. Lavako na iza kristianina de tokony nao zava-dehibe ny fiainona ny toriteny izy. Amin'ny alalan'ny toriteny no ahafahan'ny olona voalohany indrindra miroso amin'ny finoana. Romanina 10:10 hoy Paoly manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Zany hoe
tsy ampy finoana ianao raha tsy mazoto miaino toriteny, mazoto mianatra, mandalina. Ary ny toriteny de anankiray maha izy azy ny fiangonana. Ny fiangonana ataontsika efa maharitana natony hoe fiangonana tsotra fotsiny zao de ny hoe ny fiangonana dia fiombonan'ny olona na fiombonan'ny olom-bofidin'Andriamanitra izay miara-mamaky mino an Jesosy Kristy tompo ary miara-mamaky sy miaino ny fampianarana amin'ny toerana rehetra raha iombonany mino dia tokony hisy toriteny, hisy fampianarana mba hitombona sy hirosona amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ampiarina ravako malala. Raha ohatra ka amin'izao andro antsika izao, inona no ataontsika pino mba hatonga antsika hiroso bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra? Dia ny voalohany indrindra de zao, ny fanekentsika ny hoirahina, ny fanekentsika hoirahina, ny fanekentsika ho ampasain'Andriamanitra. Amin'izao andro ao de maheno toriteny mandrakarivintsika, maheno fampianarana. Fa zao rehefa ko malala, tokony ho manaiky ho ampiasain'Andriamanitra isika. Ary zay ny dikany fampidirana nataony Paoly ho an'ny Titosy ity. Asehony ny tenany ho modely. Ary dia io tenany manaiky io modely io, de tiany ho modely ilain'ny Titosy tahaka ka hatonga ny Titosy hanaiky na dia any anatin'ny sarotra aza. Andininy fahadimy, izao no namerako anao tany Kreta. Kreta dia biby ratsy, masika, zay ny tenenin'ny Paoly eo. Nefa navelako any ianao, mantsain'ny Titosy. Zany hoe tiany Paoly ho ao an-tsain'ny Titosy fa zava-dehibe ny fankatoavana sy ny fanekena. Mitombo amin'ny finoana isika, ny marika amantarana fa mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fahalalana, miroso amin'ny finoana de zao ny fanekentsika ho irak'Andriamanitra. Raha afako mijery zao fiarahamonina zao tsika de itsika kristiana no andrasan'Andriamanitra ho iraka. Ho iraka miaina ny tenin'Andriamanitra, ho iraka mitory sy mitondra ny fiainana any amin'ny fiarahamonina, any amin'izay rehetra toerana ny raha ny tompontsika. Hotsika manao hoe sarotra ny asa ampanaovan'ny tompo any Titosy eto ka hampanarahana amin'ny alalan'ny Paoly, fa ny fitaovana voalohany de zao jereo modely ao Paoly. Za mpanompon'Andriamanitra de ianao koa navelako mba ao an'ny Kreta hanehoanao za mpanompon'Andriamanitra izany. Ny fivavahana kristiana ry havako de fivavahana miasa mandrakariva amin'ny antsoina hoe modely. Zany hoe misy modely alay tahaka. Ny zoky de modely alay tahaka. Jesoa dia modely azontsika alay tahaka. Dadray mantsy ny ataontsika hoe ny filôzofia iainantsika ankehitriny de tsy mametraka ny olona ho azo alay tahaka intsony. No io Facebook io dia mandrava lay olona ho modely. Menimena ny olona manao hoe fanahoana mono amin'izao andro zao no tsy misy olona azo alay tahaka intsony. Tsisy olona azo alay tahaka intsony satria lay Facebook de manimba tsy misy olona angianjely, tsisy an'izany. Lay tambajotra-pifandraisana dia mandrava lay sotoavina maha modely. Fa raha ohatra ke ka ataonao modely ohatra asa tsy fantatro zay mety ho modely politika nafinaritra anao, Nelson Mandela sa tsy fantatro sa Olisa iza, dia ireny olona rehetra iny tamin'ny vanim-potoana tsy mbola nisy tambajotra de tsy de tena lay lafiny mihiba loatra ny hitan'ny fiarahamonina na nasion'ny fiarahamonina. Fa izao andro ankehitriny zao zay olona ho atsangana ho modely de ho pitehin'ny Facebook raha pitso. Iny ve de modely fa zao ary isiko. Rehavako malala, hoitsika manao hoe isa vanim-potoana sarotra ny fivavahana kristiana nefany fivavahana izay mipetraka amin'izay ataontsika hoe fisiana modely zay. Ahoana moa no ananantsika olomanga rehavako malala raha ohatra ka potehantsika amin'ny Facebook io izay mba hajoro ho modely. Ary hitantsika fa na ny tandrefana range zao mandrava ny olona modely tamin'ny ananaovana tsangam-bato tany aloha toa ve tany amin'ny taonjato fahatelo amby folo, faefatra amby folo, fahenina amby folo, modely reny olona reny. Fa izao noho ny fisian'ny fivoatran'ny fiarahamonina ankehitriny de zao tsy eketsika io modely tsony izy endry indray raha vahantsika ny fampianarana, zerantsika ny tsangam-bato ny antony de zao manao fahadisontsika satria ny solomaso ankehitriny no hijerentsika ilay olona zay tsy fanao mihitsy zany amin'ny tantara.
hoe ny solomasonao mitonjato faraika amby roapolo no ijerenao ny tantaran'andrenam-polomerina ohatra dia tsy mety satria ny ainanao ankehitriny tsy andrenam-polomerina noho zany tsy azonao tsaraina am'izay iainanao ankehitriny andrenam-polomerina de ohatrzay ry afaka malala hotsika manao hoe ny fiavahana kristianina de miasa amin'ny amin'ny antsoina hoe modely alay tahaka azay nefa no potehiny itoetra kristianina io mihitsy no potehin'lay tambajotra na potehin'lay fiarahamonina ankehitriny hoe tsisy azo atao modely zany ary tsisy azo atao modely tsisy azo atao lasitra lay tahaka de mazava ho azy fa ny tena ny olona mpanota ihany no alainy tahaka ary dia tsy manana maridalana ntsony izy de zay heverino mety ny atao hoe mety izay ny mahatonga amin'ny paoly ny teny manao hoe zange mpanompon'ny jehovah mpanompon'andriamanitra modely azonao lay tahaka mampandroso ny finoana de tokony ho zanykeo ianao manolora tena mba ho mpanompon'andriamanitra akato ny sitrapon'andriamanitra fa ny faharoetina mampiaitsika rehefa komarara manao hoe aoka ianao an'olo tena aoka ianao akato aoka ianao anaiko modely koa aza ao anatin'ny fiarahamonina hitondra ny filazantsara mpandroso ny finoana fa ny faharoatsy farany rehefa komalala dia ny fanaovanao zava-dehibe amin'ny fiainana lay hoe fedanana sy fahasoavana ny mampiavaka ny mpanompon'andriamanitra rehefa komalala zay tenen'ny paoly io midiny faefatra de ny fananany ny fiadanam-po ny fananany ny antsoina hoe fiadanam-po ny fiadanam-po zao tontolo zao hafa ny fiadanan'zao tontolo zao hafa fa rehefa mampandroso ny finoana ianao rehefa manolo teny ianao paoly de toy ny kado omeny andriamanitra anao ny fiadanam-po na ny asan'andriamanitra de asa mampiadam-po raha tsy mampiadam-po ny asan'andriamanitra de ho tsy nisy apôstôly ho tsy nisy fiangonana raha tsy mampiadam-po ny asan'andriamanitra de mety ho tondroina ho mpandainga mihitsy ny fiangonana fa zao rehefa ko malala Jesosy efa niteny ny fiadanako no avelako anareo de io teneniny paoly iny hoe araka ny finoana iombona atsika ho aminao ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo le afako zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny fahatserovantsika fa zanaky ny fiadanana isika ary arakaraky ny amafy ny fanompontsika no atsapatsika ny fiadanana io arakaraky ny zava-tsaratra lovantsika no atsapatsika io fiadanana io ala hoe ry afako malala matoky ianao manolora tena meteza ho vavolombelona meteza ho modely de aza manaiky simbany zao tontolo zao aza manaiky io simbany tabatabany zao tontolo zao ny fiadanana efa nampanantenainy Jesosy anao zanaky ny fiadanana ianao no ny amin' Jesosy de aoka hitoetra atoky zany fiadanan'i Jesosy zany ivavaky sika dompo amisoranao zahay no ny fanomeza tokonao fa mpanomponao zahay ary mpanompo mampandroso ny finoana mampandroso ny finoany namanay tsy manao zay emora ny sanatria na amin'ny toetra na amin'ny fihetsika fa manao zay androsony namanay amin'ny fahafinoana sy ny fahalalana tsara tsy avelanao mpanompo malaina fa tianao kosa olina miaino ny fampianarana ny teny mamaky ny soatra masiny ny teninao mba androsonay amin'ny finoana sy ny fahafantarana anao ka afahanay mijoro vavolombelona amin'ny vanim-potoana iainanay ankehitriny manafaranay koa ny teny novakina teo fa ny fojoroanay vavolombelona ny mahamafiorona ny fiadanana zay efa ty anatinay ny tabataban'izao tontolo zao tompo tsy andrenesanay ny feonao ny tabataban'izao tontolo zao manaisotra ny fifaliana ty anatinay de mangatak'izay tompo tehirizo ny fiadanam-po ty anatinay vanim-potoana sarotra ny iainanay ankehitriny vanim-potoana manozongozona ny finoan'ny fiangonana vanim-potoana manozongozona ny fanoratena ny mpino vanim-potoana iza antoetra izay rehetra mitoetra aminao dia tehirizo tompo iazona ny finoanay iazona ny fanoloratenanay mba tsy siaka ny satroponinahitray da io ny tokantranonay tsiraray avy da io ny asanay da io ny fiainanay tsiraray avy Jesosy itoeran'ny fiadananao de mametraka ny fiainanay mba hasoavanao amin'ny fahasoavanao hatran'izay raha izanaka fanamasina amen